Izay resaka hafanana izay hatrany kosa ankoatra ny resaka fiakanjona dia hita mandeha dia mandeha ihany koa ny fivarotana ranom-boankazo amin'izao fotoana izao noho izay hafanana be loatra izay fanadihadiana izay entin'ireo namana mpanao gazety tonga teny toerana. Tombony ho an'ny mpivarotra ranom-boankazo ny hafanan'ny andro, saika hilarana avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana mivarotra izany. Misy ny tsena raha nambarana mpivarotra ranom-boankazo eny amin'ny faritra Analakely iny. Nanomboka ny volana Septambra dia mandeha ny ranom-boankazo ary mahalany hatramin'ny 100 litatra isan'andro na mahery arakaraka ny tsena raha nambarana mpivarotra iray. Mandeha zany zira mafana ny andro raha mangatsika ny andro dia tsikilezy septambra zany zay zao dia efa nanomboka mivarotra. Aty zao 40 reo arakaraka ny tsena. Tsy ny mpivarotra ranom-boankazo natoraly ihany fa mandeha ihany koa ireo rano amin'ny tavoahangy sy zava-pisotro sitara amin'ireny mivarotra mandehandeha ireny. Mahatratra 5 ka hatramin'ny 9 isan'andro ny lanitra nambarany ireny. Ny tsena zany misy fa le eny ny tsena misy mandeha ny tsena. Amin'izao dimy izay foana zany. Amin'ny tavoahangy zany tena mandeha. Ilaina tokoa ny rano amin'izao andro mafana izao. Entanina araka izany ny olona hisotro rano be ho fitandrovana ny fahasalamana.